Any ambondromamy eo amin'ny resaka vaovao fanararaotana aranofo fantatra fa zazavavy roa izay niterahany ray keliny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono ny namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha fanararaotana aranofo no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto eo amin'ny resaka jaby na baobab nain fiara iray no nahatratrarana baobab nain na jaby valgony izay niisa 720 tao antsoy nokasaina halefa any andrenivohitra indray ireo jaby ireo no tratehaky ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana mitentina 20 miliara ariary eo no tetibidin'ireo baobab nain ireo ary nokasaina ahondrana any Thaïlande raha ny fanazavana ihany dia ny alatsinainy 10 febroary lasa teo no niseho an'ity fikasana hanondrana ansokosoko ireto harenam-pirenena ity olona telo no voasambotra sy natolotra ny fampanoavana rehefa natao ny famotorana dia teo ny nahafantarana fa misy tompon'andraikitra ambony amina orinasa tsy miankina iray no tomponantoka tamin'ity raharaha ity efa voasambotra koa moa io ary efa saika hanana fikasana handositra hiala any Madagasikara tamin'ny androny afakomaly no niakatra fampanoavana ny raharaha ka samy nahiditra pondra vonjimaika avokoa ireo olona rehetra ireo nilaza izy ireo fa efa convoi nitondra entana fanondroana io nokasaina haondrana ka tratehak'io nanamafy ny loharanom-baovao fa teratany vahiny no fantatra fa tena atodoha mikotrika an'ity asa maizina ity efa mandeha koa ny fikarohana izay olona izay hoy ireo tompon'andraikitra any an-toerana any tsy hivina fa voararany lalàna velona ny fitrandrahana sy ny fanondranana tsy nazahoana alalana ireo jaby efa atahorana ho lany tamingana ihany koa moa ireo jaby ao Madagasikara ao satria tafiditra ao anatin'ny zavamaniry izay tena arovana izany jaby izany teo amin'ny lalao baolina kitra indray dia fahombiazana no azony barian'ny Madagasikara satria nandresy efatra no iray ny ekipirenena centrafrikanina izy ireo tamin'iny andro fahadimy ny fanitsanana hiakarana amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany 4 ireo Centrafrika no nahatafiditra ny baolina voalohany tamin'ny alalan'ny Gambor tamin'ny ministra fahasivy teo sangy ny fandimby nampiditra baolina ihany koa Irayanna Ravelson Arnaud ary lalaina ho any Barea ka nahatonga ny fandresena efatra no iray izay taorian'ny lalao io dia mitarika vonjimaika ny Barea ao amin'ny vondrona i ary manana isa 10 amin'ny alatsinainy 24 marsa injay no andro fahaenina ka ny Black Star ny Ghana no hilalao amin'ny Barea izany hoe hatreto aloha dia nahitambokany ny paikady izay nentin'ny mpanazatra Corentin Martins satria dia nahavita endri-dalao tsara ny mpilalao rehetra izay najoro ny teny an-kianja anisan'ny nahazoantsika tombony ihany koa ny baolina roa izay nampididry ny Irayanna Ravelson izay nampiny Arnaud sy lalaina teo amin'ny fizaram-potoana faharoa io isa io no mitondrantsika amin'ny laharana voalohany vonjimaika ao anatin'ity vondrona i izay misy any Madagasikara ity ka faly avokoa ny rehetra raha vantany voanandre an'izay vaovao tsara sy vaovao mahafaly izay satria dia vokatra tsara ho an'ny barian'ny Madagasikara izay vokatra izay ary tsara ho an'ny mpitia baolina kitra ihany koa moa izay endri-dalao sy ny vokatra tsara azon'ny Barea izay engany mba hijanona amin'ny laharana voalohany io hatrany isika amin'izay mantsy mba ho tafita amin'izay fiadina tompon-daka eran-tany izay mbola ao anatin'ny resaka fanatanjahantena hatrany tontosa tamin'ny 14 martsa lasa teo ny fifidianana izay ho filohan'ny fikambanan'ny komitiny olimpika any amin'ny faritra fahafito ny Afrika voafito tamin'izany ilay filohan'ny komity olimpika malagasy Randrana Soloniaiko sy teny tsy hivina fa anisan'ny mpikambana ao anatin'izany i Madagasikara, Djibouti, Maurice,
Seychelles ary Comore. Betsaka no tombontsoa ho azon'ireo mpikambana ireo ary indrindra fa i Madagasikara izay azo antoka fa hiady manokana ho azy ireo iandriamatofoloha sy teny randranasolony haiko izay. Ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 no fepotona hitantanany io fikambanana io ka dia miarahaba azy amin'izany fahalaniny ary aingane mba hitondra vokatsoa ho an'ny Madagasikara izany andraikitra lehibe izay sahan'ny andriamatoa filoha sy teny izay ary aingane ihany koa hahavita be amin'ny adidy manandraikitra izay iantsoroany ity olomangany Madagasikara ity mba tsy hanalabaraka ny firenena sanatry ny vava. Andao amin'izay ho resantsika ny zava-nitranga tany ambondromamy tany izay fanararaotana aranofo nataony ilay iray kely. Zazavavy roa 20 taona niharan'ny fanararaotana aranofo nataony lehilahy roa tany ambondromamy tany. Efa voasambotra avokoa ireo roa lahy izay voarorohy ary taorian'ny akaran'izy ireo fampanoavana dia nahiditra amponja vonjomaika avokoa izy roa lahy ireo. Araky ny fanazavana dia rain-janak'ireo zazavavy ireo roa lahy voampanga ireo. Ankoatr'izay dia voalaza ihany koa fa samy ray keliny ireo ankizivavy ihany koa ireo roa lahy nanao fihetsika mamoa fady tamin'ireo zanabadiny reto dia izao nanaovany fanararaotana aranofo mibaribary izao. Nafantatra ity tranga ity ny olona tany an-toerana ka nisy ny tsara sitrapo tonga tamin'ny Brown Post ny polisy any Ambondromamy ny 10 Martsa lasa teo ny tantara mikasika ilay tranga izay niseho tamin'ny 20 Martsa lasa teo tany amin'ny Fokotany Ambomiarina any amin'ny komina Tsaramandroso any Ambondromamy any. Nanomboka teo dia niroso tamin'ny fanaovana fanadihadiana ireo mpitandron'ny filaminana. Nokarohana ihany koa ireo roa lahy ka efa voasambotra taorian'izay ary nentina nakany amin'ny Brown Police notazomina atao izy ireo ary natao famitorana. Nandritra izany dia nanamafy ireo ankizivavy ireo fa rain-janany ireo roa lahy ireo. Taorian'ny famitorana teo anivon'ny mpitandron'ny filaminana dia natolotra fampanaovana ny raharaha ka ireo nidoboka amponja ireo izy roa lahy mandra-pahatongavany fitoam-pitsarana azy ireo. Ka noho izay dia mailamailo hatrany ianareo rireny selibatera fa efa tena mivadika biby ny olombelona amin'izao. Tsy azo tokisana amin'ny zazavavy ao an-trano intsony ny lehilahy izay manana toe-tsaina ratsy tahaka an'izany ary ny ratsy moa tsy misy tandroka ka sarotra no hanavahana sy ahafantarana ireo olona manana toetra ratsy tahaka an'izany ary mendrika saziana moa izy ireo araky ny lalàna velona hatrany. Izay zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.